Araka ny nambara teny am-piandohana teo dia zavatra telo sosona zany no rahantsika amin'ny banjina izao. Ao le alahady ny Trinité henantsika amin'ny loko menamena tahaka an'izao. Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Ao koa ny lohahevitra amin'ny volana. Miaro ny olon'ny tompo ary anterina trany fa natokantsika hivavahana ho amin'ny Madagasikara sy ny Malagasy ny andro anio. Raha nyvakina tamintsika teo ny Timoty 2:4 andininy 4 ka hatramin'ny 7 dia indre zany alahelon'ny apôstôly Paoly rehefa tsisy mifanotrona taminy nilozan'ireo namany izy, rehefa tratry ny sarotra, rehefa tratry ny faninjehana teo amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara ary tena nampahiry teny izy fa Jesosy rery ozy no nijoro teo ankilany izany. Tsy dia sahako loatra ny touristy anio antony misy anaran'olona koa tonontononona alohan'izay. Jereo ange alohan'izay misy anaranao tontonona zay izy tena reny nanao ratsy sy ny toy izany dia manahirana be le izy satria izao amin'ny fiangonana ary ireo tononon'ireo. Ny elako indriavana. Jereko indray koa ary raha mijery an'ilay lohahevitra telo ndresana teo ny filazantsara araka amin'ny Matthieu 2:12 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Rehefa nona ny mpianatra niaraka tamin'i Jesosy dia nanoty salohim-bary teny an-dalana hita amin'ny fariseo zany tamin'ny andro sabata ninjehany ireo mpianatry ny tompo ireo. Fa Jesosy niaro ary dia niteny fa lehibe noho ny sabata, lehibe noho ny tempoly, Jesosy Kristy ilay hanim-pamonjy niaro an'ireto mpianatra ireto. Dia teo an'ny tapa-kevitra ry havana hitodika amin'ilay salamo satria noheveriko ary fa io no mahafoaka an'ireo lohahevitra telo ho jerentsika ireo koa dia manentana antsika ao mba hanokatra an'ilay salamo 470 ary ho eo anatrehantsika eo mandrakariva ry havako. Raha ny voalahatra ho vakiana sy ho toriana dia ny andininy 1 ka hatramin'ny 9. Teo zao tsika dia nahita fa samy hafa ny andininy amin'ny Baiboly Malagasy sy ny version Louis II. Dia zao aloha zany ny resaka Baiboly Malagasy dia rehefa avy eo miresaka ny amin'ny Baiboly amin'ny teny frantsay. Raha ataondray mijery ity salamo 470 andininy 1 ka hatramin'ny 9 ity dia tsy miresaka loatra an'ilay lohahevitra hoe miaro ny tompo izy ity zany fa vavaka nataon'ny Israelita ity milaza ny amin'ny famonjen'Andriamanitra ny olona na ny vahoakany. Zay zany ny tena misongadina eto amin'ny andininy 1 ka hatramin'ny 9 famonjena io fa tsy dia resaka fiarovana loatra. Ry havako petraka amin'ny fanontaniana hoe ahoana ary no atao manoloana ny zavatsarotra iainana ankehitriny raha misaintsaina ny fahombiazana sy ny fandresena tamin'ny lasa. Fanontaniana lehibe tokoa zany. Ndao fato amin'ity salamo 470 andininy 1 ka hatramin'ny 9 azo kafy eo anatrehantsika mandrakariva zany fa eo ihany tsika no mijery ny valiny. Ity salamo 470 ity dia mizara telo. Arao tsara ny andininy 1 ka hatramin'ny 9 dia io ny fizarana voalohany, ny fandresena tamin'ny lasa. Dia ndonge jerentsika le andininy 9 erahantsika mamaky ahoana ny voalaza an'ilay andininy 9 ao amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra no ankalazanay mandrakariva ary ny anaranao no hoderenay mandrakizay. Farany eo
le fandresena tamin'ny lasa. De fo manomboka amin'ny andininy fahasivy ianao de misy an'le hoe sela io zany hoe vavaka izy ty fa mety vavaka antononona na mety vavaka ny iraina koa de misy fiatona kely eo ao arian'ny andininy fahavalo zay zany lay sela ty na pôzy fiatona kely. Resaka fiderany andininy fahavalo fa raha vao nempita ny andininy fahasivy isika de miova indray le fiteny eo manomboka le hoe faharesena amin'ny ankehitriny ndovakiny fa efa nanary anay ianao ka nampamenatra anay ary tsy mba mivoaka miaraka amin'ny atoko miaramila anay ianao. Io fizarana faharoa milaza ny amin'ny faharesena ankehitriny io de tapitra eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo de manomboka amin'ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo indray mamarana ny vavaka amin'ny mpanao salama eto mangataka an'Andriamanitra mba hitsangana amonjy ny vahoakany fa mijaly loatra ny olona zany. Izao fijaliana sy fahoriana iaina ny vahoakan'Andriamanitra kehitriny amin'ny fiangonan'ny Israely manao ny vavaka io de tsy vokatry ny hoe tsy fankatoavana an'Andriamanitra akory fa ny mifanohitra amin'izay azy de tsy inona akory fa ny tsy fivadiany amin'ny tompo no antony zao faharesena izao. Ohatra donc vakitsika ny andininy fahafito amby folo hoy mpanao salamo izany rehetra zany no manjo anay nefa tsy manadino anao izahay ary tsy mivadika ny fanekenao. Andininy fahafito amby folo zany. Raha misaintsaina ny fandresena sy ny fahombiazana tamin'ny lasa tokoa ny vahoakan'Andriamanitra de iray amin'izay tsaronony amin'izany ny andininy fahadimy. Ahoana ny voalaza ao? Ianao no anosehanay ny fahavalonay, ny anaranao no antsahanay izay mitsangana amely anay. Satria nahoana? Satria tsapan'izy ireo fa tsy ny heriny na ny tanjany na ny sabatra teo amin'ny faten'Andriamanitra mihitsy ny ady ka nampandresy ny vahoakany tamin'ireo fahavalo. Anisan'izany ilay andininy fahatelo hoe asan'ny tanakavanan'ny tompo isika ary indrindra sandriny fahazavan'ny tavany. Izany no antony fandresena sandro maherin'ny tompo fa tsy de noho ny fahaizan'ireo vahoaka miady loatra na ny fampiasany ny fitaovam-piadiany sabatra hoy izy eto amin'ny andininy faharoa sy ny manaraka. Fa ankehitriny anefa de nivadika ny rasa tena resy ny vahoakan'Andriamanitra. Andao hitanisany andininy roa fotsiny tsika milaza zany faharesena zany. Ohatra ny faraiky amby folo hoy izy tahaka nondro vonoana izahay. Andininy fahatelo amby folo fandatsa ny olona miray monina ary fanakorana sy fanison'ny manodidina. De ndreo tsy vakina tsony ny sisa tena resy ny vahoakan'Andriamanitra koa tao anatin'izany fijaliana, tao anatin'izany fijaliana sy fahoriana ankehitriny faharesena izany no tena nivoaka sy mipololotra ity salamo faefatra amby efapolo tonombavaka ho iaho mety ny tononona ary mety no iraina ihany koa. Andao ary riavana, andao ary tsika haka ny hevim-panahy sy izay mba hoenaratsika avy amin'ny nataony reto vahoakan'Andriamanitra reto amin'izao voalohan'ny volana Jona izao. Voalohany, mivavaka izy ireo. Zay zany netrehany le faharesena azafady. Le faharesena ankehitriny nefa misaintsaina amin'ny fandresena tamin'ny lasa. Mivavaka izy ireo satria manatena fa Andriamanitra riheriany no afaka hamonjy azy tahaka ny tamin'ny lasa. Ary de zany le andininy fahafito
hoy izy ireo fa namonjy anay tamin'ny fahavalonay ianao ary nakahalanay dia nataonao menatra. Ry havana, tsy kisendrasendra ity alady faharoa volana jona taony 424 ity efa fandaram-potoana ny fiangonana anio ivavahantsika ho amin'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy. Ny vahoaka malagasy vao avy nandalo fifidianana solombavam-bahoaka ry havana ary mbola miaina ny vokatra izany amin'izao. Hatreo ihany no teneniko. Sao lasa lavitra, lasa resaka politika. Tsy kisendrasendra fa tena sitrapon'Andriamanitra ny atsarovantsika ty tany lavitra ty, ny malagasy praira amintsika any a Madagasikara any. Fa inona tokoa ny zava-misy? Totra milaza miara-mahita aho. Raha milaza koa fa amin'ny ankehitriny zao dia resy ny vahoaka malagasy. Resy reo praira, reo pray tanindrazana amintsika. Tsy tanisa maro aho fa vitsy ihany ry havana. Na dia ny rano sotroina aza dia ilaharana andro aman'alina. Fa resena zany tsy resahana tsony ny resaka tsy fandriam-pahalemana, asan-dahalo, vonoolona, fanolanana, kidnapping velako eo. Fahasarotam-piainana moa tsy tenenina tsony fa resy ary mandoalika tahaka nyreto mpanao salamy reto koa voaka malagasy amin'izao tsika amin'ny teny izao. Ary na ny marina azy dia atahorana ho voaviravira ry havako. Misaotra ny tompo tsika fa manana fanantenana. Misaotra ny tompo isika fa mbola afaka mivavaka e. Mbola afaka mivavaka koa mahatsiaro ny tanindrazantsika, mahatsiaro ny vahoaka malagasy ry havana. Mivavaka, ny aitrehana, ny faharesena ankehitriny ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra sy ho an'ny mpino. Mivavaka ary ny mivavaka ihany. Faharoa, na inona zavatra miseho amin'ny fiainantsika ary indrindra ny alalana fa vahoaka an'Andriamanitra koa isika dia tsy manadino ny midera azy. Zay le andinin'ny fahavalo nivakitsika teo. Ary tsy maninone mbola verenantsika vakiana ihany koa. Andriamanitra no ankalazainy mandrakariva ary ny anaranao no hideranay mandrakizay. Asa fanahy masina ao anatin'ny vahoaka an'Andriamanitra manara-dian'i Jesosy Kristy ny midera azy ry havana. Tsy monmonina, tsy milofika, tsy mametsiny an'izaniza fa midera ny tompo ary efa fiandohan'ny fandresena sady zany ry havana. Noho izany raha misy zava-manerana anao aza mora kivy e. Aoka ho kivy anao raha tsy nanana fotoana niderana ny tompo indrindra vao fony maraina ry havana. Aza mora kivy manoloana ny ady sarotra. Derao ny tompo fiandohan'ny fandresena izany. Fahatelo, ao anatin'izao ady sarotra izao ianarantsika io ao amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ary indrindra koa iainantsika amin'ny malagasy antsika. Tany ny finoana, aoka tanjaka amin'ny finoantsika an'i Jesosy Kristy. Fa zao fahoriana sy fijaliana zao dia tsy mafy noho ny entiny ary izy mimpandresy satria na le fahavalo farany tsy resintsika olombelona dia ny fahafatesana azy resin'ny tompo ry havana. Zany no finoantsika ary zany ho iaho ny anokanantsika fiangonana ivavahana tahaka an'izao manatenitsika fa isika taranak'izao e dia mbola hita amin'ny famonjeny Jesosy Kristy ny malagasy sy ny tanindrazantsika. Famonjena amin'ny endriny roa. Voalohany, ny fitoriana ny filazantsara. Fa raha tsy babin'ny tompo koa ny olona dia ho zava-poana izany indray andro. Dia nisy ny resaka tamike pastera, raha reo karazam-piangonana be dehibe reo anie
dia tokony ho efa tena masina ary tena tafidy ty Madagasikara ty fa maninontsika mbola tahaka izao. Dia zay marina tokoa izany fa raha mijery koa ny atsika ao ka matanjaka koa e, misy isan-karazany ireo 10 alin-dahy dia tonontonony daholo miparita fa ahoana mbola misy ihany koa ny olon-dratsy, ahoana mbola misy ihany koa ny devoly ny asa manao ny asany devoly sy ny sisa. Ry havako, raha tsy nisy ny fiangonana ka feno olona tsy matahotra an'Andriamanitra, tsy malala ny marina, mitsambiky-mikipy indrindra ny mpitondra amin'ny firenentsika ry havana, ireo manandraiky tsisaka ny ambaratonga rehetra. Raha feno olona tsy matahotra an'Andriamanitra zany, tsy babon'i Jesosy Kristy, dia eto tsika menakavy ny raisiny fa na hivoaka ny trano aza atahorana fa zay tsaratsara ny aminao tsisy anao. Zany ny mbola antony hijeron'ny fiangonana ary rarina mihitsy an'ity Jesosy Kristy toriana ity mba hambabo ny fony malagasy amonjy antsika ry havana. Ao anatin'izao faharesena miopampana izao, Madagasikara ny tsy nandalo ady sanatrian'ny vavy, Madagasikara ny ka tsy niara-ny vonavonjanahary nandray ny kioany, nefa dia mahantra fanontaniana mipetraka izany fanahoana. Famonjeny amin'ny lafiny ara-panahy lay Jesosy nandresiny fahafatesana no inotsika ry havana fa hamonjy amin'ny Madagasikara. Fa koatr'izany koa eko famonjena atsika amin'ny lafiny maolona vatana, saina, fanahy, materialy, ekonomika sy ny sisa rehetrarehetra, satria mila an'izany koa tsika eto amin'ity tany fandalovana ity, mba ho hitan'ny masoko, mba ho hitan'ny masonao ani zany fandresen'ny Malagasy zany noho ny fitsofoan'i Jesosy Tompo teo amin'ny fiainantsika ry havana, mba hiadana n'ireo taranaka farasidimitsika rehetra. Aokary ho velona mandrakariva amin'ny finoantsika fa raha mbola eo ny Tompo tsy maintsy mandresy isika, dia an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'izany rehetra izany, fa ho amintsika kosa ny fiadanana sy ny fandresena. Amen.